famindràna mpivarotra amoron-dalana tsy misy lamina maty-paika hatramin'izao. Air Madagascar tsy mahazo miditra eto ny zotra-piaramanidina avy any Chine. Raha ranom-pirenena tsy mbola nahazo gouvernoura ireo faritra 12 efa bolana aty aoriana. Miraba finaritra tompo kilasy sy tompo vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ity alina alakamisy 3 janoary 2024 ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izay anaraka ity vaovao ity hatramin'ny farany. Ny amin'ny resaka fahasalamana retintsika manomboka izany vaovao izany. Namoaka fanambarana androany teo anivon'ny Air Madagascar momba ny fipetrany raisina ny amin'ny fisorohana sidiran'ny coronavirus eto Madagascar. Ny rahantsika ny andinindininy izay eo amin'ny fanadiadiany Asinandriamalala eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Ho fisorohana ny fianakelevalana aretina coronavirus dia nandray fanapahan-kevitra ny Air Madagascar tsy mahazo miditra eto Madagasikara ny zotra-piaramanidina avy any Chine. Manomboka ny alahady ho avy izao ity hevitra noraisina voalohany volana mars vao ivelany izany. Misy araka izany ny fandaminana noraisina ho an'ireo efa navita famandria-toerana mialoha tao amin'ity kompania ity na averin'ny Air Madagascar manontolo ireo sarandalana mialoha na ovaina maimaim-poana ny andro tokony andehanan'ny mpanjifa. Ny ministeran'ny fahasalamana efa manao ezaka rehetra araka ny tandrify azy amin'ny fisorohana ny fitaterana tsy andreresa-peo hatramin'izao. Mbola vaovao mpifandraika amin'izay hatrany dia ho an'ny mpanao gazety androany ihany koa Masina ny teo anivon'ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny vola manao antsoavo amin'ny tokony anafoanana tsy misy atakandro ny sidina rehetra avy any Chine manoloana ny fianak'ity aretina coronavirus ity izy ireo. Jessica Mirasy, Andra Kotomalala mitondra ny vaovao. Atreto tsy mbola hita mivangana ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana mikasika ny fiparihan'ilay aretina coronavirus izay mitonga hatrany ny olona tratrany sy matiny. Ny ankamaroan'ireo firenendehibe anefa efa samy mandray ny tandrify azy avokoa toy ny fampodiana ireo mpiray tanindrazana amin'izy ireo izay miasa ny Chine. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fizahana ho an'ny Russie sy États-Unis, France ary Japon. Miahiahy araka izany ireo mponina manoloana ity fahanginan'ny fanjakana malagasy ity. Ny firenena matanjaka toy ny Chine aza hoy izy ireo tsy mbola mahavoafehy ny fianak'ilay aretina. Manao antsoavo araka izany ireto syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny vola ireto. Izay zany dia mitaky ny syndikan'ny mpiasa ministeran'ny vola rehefa ny fampivory izay dia mitaky amin'ny fanjakana idio ny sistantsika amin'ny fifandraisana amin'ny ranabakabaka amin'ny Chine na volna inona io ka rehefa avy any Chine dia idio zany so tafiditra eto Madagasikara. Ny antony dia tsotra arak'ilay nitenenina teo, ny firenendehibe aza sahirana ary ny firenena sahala amin'ny firenena matanjaka rehetrarehetra mampody ny olona ny avy any Chine dia any amin'ny tanindrazana. Noho izay ahiahy izay dia maro no maneho hevitra eo amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny amin'ny tokony andraisan'ny fanjakana fepetra. Nosy ihany koa ny Madagasikara ka sarotra ny fifehezana ny sistany ary mila fandraisana andraikitra faingana. Ny Mahamasina teny hatrany dia mitoy androany ny hetsika ireo mpivarotra eo amin'ny tsenana alakamisy ny tsenan'ny Mahamasina io ary mbola mahatsapa izy ireo fa tsy misy ny vahaolana maharitra ho an'ireto mpivarotra ireto. Ndeo rahantsika avy hatrany ny andinindiny izay eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Manomboka izao dia eto amin'ity zaridaina nosy ity izay namboarin'ny filoha teo aloha Hery Rajonary Mampianina no hamindrana ireo mpivarotra eo amin'ny tsenan'ny Mahamasina rehefa alakamisy. Tamin'ny folo ora sasany izay fotoana nandalovanay teny Anosy dia mbola ny andro fandaminana ireo mpivarotra ireo. Tamin'ny fito maraina mantsy ny fotoana nomen'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny komina azy ireo izarana ny jeton. Tamin'ny fotoana ny ialana teny dia mbola tsy nisy fanapahan-kevitra ny raisina. Olana iray lehibe mbola hatrehany reto mpivarotra reto ihany koa ny fitsinjarana ny toerana. Manainy amin'ny fivelomana izy ireo. Sy manaiky tompo tokony mba tetiavana vahaolana aloha anisaka satria tia ny fivelomana, tia ny fitadiavana ary mba zavatra angatanay ary efa vita kosa ny fanamboarana sy ny fanatsarana satria tia tsena tia
fahalalako ny tsena n'Alakamisy dia ny tsena teny amin'ny Zoma tamin'izany fotoana dia nafindra eto satria nalana ny tena Analakely. Dia mba averina ihany le tsena n'Alakamisy fa tsy ho vonoina satria ohatra anazy zao indray mandeha ihany no mikarama zany ao anatin'ny herinandro. Dia raha tena tsy misy tanteraka ity dia hoay izaho satria fa nanaja an'ilay hoe tsy mahazo mivarotra eny amoron-dalana dia nanaiky an'izay. Varotra ara-dalàna manana ny sata amin'ny feazy manokana reto mpivarotra eto amin'ny tsenany Mahamasina ireto. Saingy tadiavin'ny tompona andraikitra ampitoviana leta amin'ireo mpivarotra amoron-dalana. Efa herinandro vitsivitsy izay nanao antso avy ireto mpivarotra ireto, saingy tonga amin'ny fitenenan'ny tanora hoe misy miaino. Ny lafim-baovao manaraka izay hoentina aminao kosa indray dia eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety mifandraika amin'ny sosialy. Totosa androany teny Andavamamba-teny teo amina sekoly tsy miankina iray ny elabelarana mikasika ny asa fanaovan-gazety nataon'ireo fikambanam-behivavy mpanao gazety. Tonga teny an-toerana nanao ny fanadihadiana i Ravy Razafimahenina sy Mathieu Prince. Atony any am-pianarana ny fampitana ny asa fanaovan-gazety an'ireto mpianatra marobe ireto. Manomboka amin'ny kilasy voalohany no miakatra no niatrika izany, miaraka amin'ireo manana fahasembanana Mona Marena mianatra amin'ny sekoly. Any Andrianevina Rina izay filohan'ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety na Diara Onimanalina mpanao gazety ary Tomonara Samuelson no nitondra ny famelabelarana androany. Tena nahaliana atao amin'ilay conférence dia ny fahatsapana fa afaka manao asan'ny journaliste ny vehivavy anankiray dia tena ilaina amin'ny firenena surtout ny politika sy ny resaka internationale izay miompana tanteraka amin'ny fianarako ny fanaovana vaovao ary fantatro koa hoe tsy voatery tsara vaovao anankiray raha tsy mahafantatra proof mahakasika an'iny. Finaritra mahafantatra zavatra fa misy risika koa ny fanleasana mpanao gazety. Iny mahaliana ihany izy raha tena hidirana lalina. Ahalalako kokoa ny fanaovan-gazety comme exemple hoe asa important be izy amin'izay mahapartagena information anazy zay dia nahalalana bebe kokoa momba ny asa fanaovan-gazety hoe tsy moramora ilay izy fa betsaka sedra ny ainana. Rehefa mijery tele ohatra zao izaho dia izaho mila henoko izany mila azoko ilay filazavana fa tsy misy mpandika teny tsy dia manana fivelarana loatra izany. Raha ohatra hoe asiana mpandika teny daholo tena vao maika mety aminay fa io izany miankina amin'izay ambony ihany. Fivelarana ara-tsaina, ikarbavao sy lalana iray mety hamporisika ny mpianatra no ny asa fanaovan-gazety no tanjona. Tena hoentina amin'ilay izy fa amin'ny journaliste, leadership et éducation citoyenne amin'ny ankapobeny fizarana traikefa, échange, conférence amin'ny resaka koa mo misy fanontanian'ilay mpianatra amin'ny mpanao gazety hoe ahoana ny asanareo. Nampitana ihany koa hoe tsy mora ilay asa fa andao anatsara an'ilay izy. Betsaka manaratsy antsika hoe nareo zao tsy marina izany tsika professionnel, tsika miezaka ny professionnel foana ary mila mandeha lavitra amin'io asa io. Mila mampiseho anisan'ny force de développement na firenena anankiray ny fanaovan-gazety sy ny fahalalan'ny fanaovan-gazety ahafahantsika mizara ny vaovao sy mizara ny vaovao matotra sy marina. Mitoetra ny asa ataon'ny fikambanana vehivavy mpanao gazety ankoatra ny famelabelarana tahaka itony. Programmatsika zany dia ny fampiarabana tratry ny taona dia ny fanaovana levée de fonds anao spectacle isika no hira dia anao défilé isika no anao défilé faneraserana amin'ny école ihany isika anatsarana. Ny école koa amin'izao miantso hoe iza no afaka mpianatra sy izy zaratra efa amin'ny école dia izay koa zany dia efa atsipoko amin'ny rehetra hoe iza ny vonona mpianatra isika ka afaka mampianatra sy manana an'ilay fahafahana mampianatra anaty ilay izy. Eo amin'ny lafim-baovao ara-politika kosa indray dia efa bolana zao no miandry ny fanendrena ireo gouvernoura ireo faritra 120 ambiny efa andalana avy ny momba izay sa mbola tsy misy fiheverana akory ny momba ity fanendrena ity. Anisany ambetindresaka ireo mpanao politika isaky ny manao fanambarana ny makasika ny fanendrena ireo gouvernoura ireo. Dia rahantsika ny andindiny izay eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Ny volana septambra 2024 no nanapa-kevitra tampoka ny filohan'ny Repoblika fa hanendry gouvernoura. Ifereo faritra 12 ny tanjony ity fanendrena ity ary ny verina fa hisolo toerana ireo lehibe ny faritra.
ny olana nefa tsy feno nisan'ireo gouvernoura paritra fa ny atsasany ihany izany hoe ndraiky ambe folo ihany ny fantatra fanapahan-kevitra izay tsy araka ny lalam-pandrenana anefa dia nekeny ny HCC ihany 25 septembre inona ndraiky io zany navoaka indray décret fovana gouvernera ny chef de région dia oziny ao amin'ny HCC sy efa tsy mahagaga ntsony ny article 3 tsy vita tsy mivakiny akory ny zavatra anatony hoe mety io anarana fotsiny ingeny novainy dia efa namaly atao midondena fa rehefa tonga zay ataony ampanjaka amin'ny président mamety tsy volany nareo zay samy manao zay tiany zany mamety io dia tamin'io 25 septembre io natao avaina gouvernera ny chef de région tsy eo loatra io inona mitranga zao 22 gouvernera tokony gouvernera teneny tokony tondrona amin'izao fotoana izao raiky amby folo gouvernera raiky amby folo chef de région loza oe olona ka izy anisy gouvernera fa chef de région dia ao anatin'ny dia tsy navitany tadrona raiky amby folo amindrona ny anampiana zavatra nataonao fa tsy mety zay vao nahita hoe lete tsy mety izy fanao hijanona amin'ny raiky ambe folo ihany vo maika sadasada manatsoratra hitan'ny olona hoe tsy mandeha am'izay aloha rehefa tena tsy ainge afaka mangataka hevitra ty amintsika izy firenena no jerena vahoaka malagasy no jerena ovinany mety ho avy ny fanendrena ireo gouvernora raiky ambiny folo ambiny sa mety hoe hanova-paikady indray ny filoha-pirenena ka iroso amin'ny fifidianana ireo tompona andraikitry ny faritra ireo ny filohan'ny HCC mantsy dia efa niteny fa tokony efa irosona ny fifidianana ireo gouvernora paritra eo amin'izay fanehoan-kevitry ny mpanao politika izay hatrany dia nanitsy ny resaka ahelin'ny olombitsy eto amin'ny firenena ny mpitaritolona Tabera Randriamanantsoa teny anosy tamin'ny faran'ny herinandro iteo dia rahantsika avy hatrany ny andinindinizay eo amin'ny sariny Matthieu Prince hatrany tsy menatra fa mandeha misoloky ary manaparitaka tsao ahazona toerana ireo mpanao politika sasany izay avy eo amin'ny Ankolafy Zavelbera nanitsy ny resaka inina-paritaka amin'izao ireo mpikambana ao amin'ny CRN gaga zahay dia misy olo tanatin'ny mouvement fa CRN dia mikabary hoe lanina zato isazato i programany i Andry Rajoelina tena ampifoavelona ny président Zafy nareo dia ho atao ve io ambositry mazaka io atao président Zafy sy tany raha atao ve président Zafy ba mangoky io sy efa tany izy reho atao re lengalenga rehetra rehetra io tsy efa mitoatra izy dia mahagaga ho asa liseda io manatao hoe zay dia efa misy odinay ao odo io ho avy tsy ela ny kongresin'ny mpanohitra manomana mpamoaka lehibe ny CRN naraka ny fanambarana ampamoaka izay tsy hitsitsin'izy ireo teny satria ny tombontsoa ambonin'ny firenena mihitsy ny voatohitohina amin'ny afitsika ireo mpanao politika sasany toetra amin'ny politika hatrany itsika manoloana ilay fanovana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay nitotsosaina omaly na ny eo ny hevin'ireo olom-pirenena sy ireo mpanao politika vitsivitsy endra ny mpanao gazety ny MBS Laurette Berton sy Tahir Niaina samy nanana ny fomba fijeriny tao aorian'ny fitsanganan'ny gouvernemanta vaovao iny ny olom-pirenena samihafa sy ireo mpanao politika tao no nilaza fa tsy manome vahana ny fisokafana tamin'ny antoko politika hafa ivelan'ny misy ny fitondrana loatra ny fanendrena ireo minisitra izany hoe fitantanana fitondrana izany dia miainga avy amina antoko politika izay daholo ny zavatra misy eran-tany samy angamba amin'ny tantara asa nahito amintsika moa izany na nitoeran-kafany hoe mandefasa ny mombamomba anareo ahafahana mandray andraikitra amin'ny fitondrana na minisitra zay zany ve ilay izy eto amintsika zay aloha raha ohatra hoe fanaova politika tsy maintsy antoko politika ny tokony hitondra fa eto zany samy hafa amin'ny firenena anankiray ny gouvernemanta raha iovaova vao heritaona izy ny teo amin'ny fitondrana ka raha iova indroa intelo dikan'izay tsy misy zany ilay atao hoe stabilité politique ny tena moa ao anatin'ilay atao hoe elatra anankiray izay mifanohatra
amin'ny fitondrana za tsy tia loatra n'ilay hoe mpanohatra ny faniriana fotsiny dia hoe miaino ihany ilay feo hafa aty ivelany satria matetika io tsy misy hoe resaka fahavalo fa samy tehana soa firenena daholo tsy tena zava hoe iza sisa daholo koa l'équilibre politique hoe antoko politique an'iza daholo leo anatin'ny gouvernement tokony mba niresahanina koa zany iny hoe ty ministre ty avy amin'ny antoko politique zao ty ministre ty avy amin'ny antoko politique zao dia mba hita koa ny équilibre an'izay politique zay zany fa tokony hazavaina ihany koa hoe inona moa ny antony nanasorana an'ilay teo aloha inona ny zavatra tsy vitany dia inona koa ny antony hitazonana an'ireto mbola nitazonana reto inona ny vitany ny antony hitazonana anazy. Nisy koa ireo nanao fanamariana ny mahatanora vao eritrerina n'ireo ministra vao nitendrena ohatra amin'izany ny teo anivo ny sehatry ny fampianarana izay manahy ny amin'ny mety ho fahafahan'ny ity ministry ny fanabeazam-pirenena ity hiatrika ny tena zava-misy marina. Fampianarana sy ny fanabeazana no antoka ny fampandrosoana ka rehefa nahatsapa ny fitondrana dia anisan'ny faly zany zahay satria ny rahantsika nahita ireo olana ny anjato tamin'ireo ministera roa ireo nanomboka taty amin'ny ambaratonga faharoa fototra hatrany amin'ny ambaratonga ambony sy ny fikarohana santifika. Ny aminay aloha hoe teknisianina izy le tekonge teknisianina iverina hoe manana ny traikefa ve izy hatreto aloha zany mbola tsy ditana loatra hoe traikefa fa raha ny maripahaizana dia ananany kanefa moa ny maripahaizana sy ny le atao sy hoe ny réalité du terrain samihafa zay zavatra zay dia hoe rahantsika mahita eo zany. Ka raha technicien qui vont faire valoir leurs preuves dia hitantsika eo zay fandehany dia donc reo zany raha ohatra ka hoe tsy misy ny mpanohitra zany dia salamine toto kely anatanteraka zay ihany zay programme zay ihany hoe reconduit zany dia araka ny fahitany azy zany dia mety zany ny asany satisfait zany izy amin'ny asany fa ny vahoaka aloha ohatra tsy dia satisfait loatra aloha. Tsy ny fanovaovana ny mpikambany gouvernemanta hoy kosa ny hafa no ampandroso ny firenena fa ny fananana paikady matotra amin'ny fitantanana izany zavatra izay tsy hananany ity fitondrana ity velively. Eo amin'ny lafim-baovao hafa kosa indray manoloana ny fakana ankeriny izay mahazo ny malagasy sy ny tany malagasy izay hita sesilany tatoato dia nitsangana avy eo amin'ny monde justice nilaza fa tsy araka ny lalàna ny fanomezana ny tany ny malagasy iny ny andindin'izay oetiny Laurette Berton iriny aina hatrany. Fomba ratsy n'ity fitondrana ankehitriny ity ny fanomezana vahana ny vahiny ary faniliana ny vahoaka tompo-tany. Manana zo hitrandraka ny tany mialohan'ny vahiny ny malagasy ary tsy tokony atao tompotrano mihono amin'ny tetikasa fanomezana tany hotrandrahan'ny vahiny izy ireo. Ny accaparement de terre dia fangalana ankeriny ny tany vahoaka. Hitantsika izany ary miady an'izany tsika amin'izao tsika mamboly to fanantanymbaritsika fa ny arabo ivelany masena mamboly varaiky amintsika. Lalàna io fa ny fomba nangalana an'ilay izy zany ankeriny manitsakitsaka ny lalàna manitsakitsaka ny procédure zao koa misy an'ilay hoe bamangoky tokony koa zany ampahafantarina ny olona amin'ny toerana tsy ny olona amin'ny toerana ihany fa Madagasikara ray manontolo satria ny tany dia voalaza lalàna malagasy ny tany ary tsy maintsy mierany tompony Ampirobobona ny fivelomany tantsaha tokony masoan'ny fanjakana ho hiatrany ity mpitsara teo aloha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity. Ho an'ny mpamboly rehetrarehetra tompoko 80% valy isanjato. Ny fitaovana moa izay zavatra ilaina izy ambolen'ny tany fa tsy hoe ny any ivelany aloha nomena. Mbola lavitrezaka ny fampandrosoana ho an'ny rehetra raha mbola ahilika sy atao akila-bao hatrany ny vahoaka madinika indrindra fa ireo tantsaha izay 20% ny ponina eto Madagasikara. Eo amin'ny lafim-baovao hafa dia nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany teny anosy ny fikambanana monde justice izay fiarahamonim-pirenena miady ny siny ny fandriampahalemana ambony tany ny andinindin'izay fikambanana iarahana amin'ny firenena maro eran-tany ny monde justice mijoro anohitra ny zavatra rehetra tsy rariny misy izy ary ny ampitovylenta ny olombelona jiaby eto amin'izao tontolo izao no antom-pijoroany. Société civile mijoro
maneho ny heviny ary rehefa misy zavatra tsy mety eo amin'ny firenena ka tsy mifanaraka ny zon'olombelona manitsaka ny zony ny fampandrosoana eraky izao tontolo izao zay le monde dia tsy maintsy mifanitsy tsy maintsy miara-dalana amin'izany atao hoe justice zany le justice hoe fitsarana eny amin'ny tribunaly fa le hoe tsy fisinitsony zany atao hoe tsy fanajana zo zay zavatra zay pahalalana sy mpikirakira izany mandrafitra ny fikambanana monde justice ary ny fanafoanana ny kolikoly amin'ny endriny rehetra no tena indrindra eto Madagasikara ampina foana ireo rehetra manana olana momba ny tany maro izay zao matanjaka be monde justice efa mianaka raha zao toy zao ary mino zay fa hoe anao tâche d'huile mihitsy le izy sady fiarovantsika fiarovana ny malagasy ao anaty antsantsika amin'izao fotoana zao noho izany kolikoly zany tsy eketsika io tompoko tsy maintsy resentsika io valandresaka niarahana tamin'ny sokajin'olona samihafa sy niaraka tamin'ny mpagnano gazety no nandesina nanamarika tamin'ny fomba ofisialy ny fitsanganana ity fiarahamonim-pirenena ity androany tetsy amin'ny motel Lanosy. Fa manomboka kosa ny eo amin'ny resaka dia tanterana tateo teny amin'ny Colbert Antaninarenina ny atrikasa mikasika ny tatitra ho an'ny fifidianana izay notanterana teto amin'ny firenena tamin'ny 2024 iny izay nirahana tamin'ireo mpisehatra marobe nahitana ny mpanao gazety ny firaisamonim-pirenena teo ihany koa ireo mpisehatra mivantana tamin'ny fifidianana ny andinidina Raisy Andry Rakotomalala. Tamin'ireo fifidianana natrehantsika nanomboka ny taona 2024 maro ny fitarainana sy tsikera hitana avy amin'ny olom-pirenena na avy amin'ny kandida hatramin'ny fiarahamonim-pirenena. Mbola maro tokoa ny ilana ezaka izay sehatra ny fifidianana izay. Amin'ny ankapobeny dia mbola betsaka ny zavatra mila hatsaraina. Nisongadina teo zao ohatra fotsiny hoe marina fa tena efa tsara ny intégrité au niveau national au sommet aty amin'ny tapiny amin'ny seny zany fa manahoana ny nivon'ny ratsamangaiky ny seny raha miteny aminao fotsiny aho hoe rehefa toloran'ny olona vola na ny olona baiko dia mety misy ihany tsy mahatohitra fa lasa manao tao foana izany zavatra zany anisan'ny tena mbola mila fanatsarana be ny aiky ary nitsotra ny seny fa maro ny ezaka tokony ho tanterahina ary tsy misy ny fanamperana fa misy tokoa ny lesoka tokony harenina tsy misy ny fanamperana tsy misy zany hoe parfait zany fa kosa ny zavatra tsoakevitra na hoe constat hitan'ny olona dia teo zany nisy ny olana kanefa totsika zany hoe nizotra daholo ny fifidiana rehetra dia ataoko fa misy ny fandraisana andraikitra ny tsirairay avy ary eto isaoran'ny seny ny rehetrarehetra mihitsy mpisehatra raha-pifidiana rehetra satria raha ohatra ka miatso zao ny seny manazava amin'ny cadre de concertation le sehatra ifanakalozany reny dia tonga ny mpisehatra arakarak'izay organisation atao. Ny farana androany ity atrikasa mikasika ny tatitra ny fifidianana ity nandray anjara tamin'izany mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana teo ny seny ny fiarahamonim-pirenena ny mpamatsy vola hatramin'ny mpanao gazety. Eo amin'ny lafim-baovao ny sosialy anoizantsika izao vaovao zao dia fanadihadiana mikasikana mpianatra manana fahasembanana Mona Marenina tamina sekoly ambony iray no entina aminao anatin'ity manaraka ity nanangona ny vaovao Ravrazafy Mahenina sy Mathieu Princy. Mpianatra manana fahasembanana Mona Marenina miisa 5 no nahazo fahafana mianatra informatika noho ny fiaraha-miasa ny ankamasin'ny sekoly ambony tsy miankina iray. Sarotratra ny fampianarana natao kosa nomezana fahafana ho an'ny tsirairay ialana amin'ny fanavakavahana. Tato ato zany efa nisy bachelier avy eo amin'ny akama dia ireo ankizy ireo misy te hanohy ny fianarana nefa ny no le fahasembanana mahazo azy dia tsisy mpandray ary sarotra be dia efa nisy mifanandramana zany nataonay nanaraka ny sampana gestion administration management saingy nisy mifahasarotana zany tamin'ilay izy noho ny mahateknika be an'ilay spesifika be an'ilay filière mpandika teny tanana tsy manana an'ilay fahaizana mampita an'ilay izy dia voaterotrana hantona zay dia tatorina nefa zay ny eritreritra bachelier avy eo amin'ny akama
dia ilay ankizy tsisy atao rehefa vitany baka fa dia hoe mihazoazo fotsiny dia vao maika koa izy zany miotrika ao anatin'ilay fahasembanana misy azy tsy misy mihitsy ny fampiresaka tany ankamaroany ahoana ny fomba ampivelarina sain'ireo ankizy ireo diplôma aloha dia tovy amin'ny olona normal ihany ilay izy fa tsy sanatry koa hoe lajadanja ny fomba fianarana dia misy ny raisana misy ihany kosa koa aloha ny matiera izany hoe ilay tena pratika teknika dia natao azy manokana mihitsy telona efa taona eo ny fianarana ho azy ireo misy ny ampahany amin'ny saram-pianarana mety ho an-tsekoly izay ianarany zay ohatra hoe maka sary dia afaka miasa manao photographe dia modifie na photoshop reny efa anatiny tao rehefa manana diplôme ianao baka plus 3 eo dia mandraiky foana ny société fa tsy olana mihitsy ny hoe mampamarenina na ohatr'izany aloha ny tiako satria za taloha efa nieritreritra foana hoe asa momba ny informatika no ataoko vao manomboka tena mianatra fa branche anatin'io informatique io dia efa raiko tsara daholo ilay izy dia eo amin'ny safidy hoe inona marina ny tena ataoko indraindray misy hoe sakana ilay izy dia indraindray tsy sakana dia eo amin'ilay lafiny fifandraisana hitako mahasakana ilay izy fa ny akoatr'izay tsy dia hitako loatra mifanaraka kosa amin'ny akamama teny tena ilain'ny mpampianatra anana ny tanjona amin'ny fiainana izy mianata ireto tsy ataony sakana noho izany ny fahasembanana ananany anakatonana ny vaovao dia iverenantsika ny lafin'ny fahasalamana mbola mitanany sain'ny mpanara-baovao maneran-tany amin'izao ny resaka momba ity valana retina coronavirus ity io tanterina aminao ity dia tranga ny andinidin'izay ho ety ny Asinandre Malala sy Andry Kotomalala olona 7 mahery no mihitsoka ao anatin'ity sambo lehibe ity tsy lavitra azy tsy navelany voaka ireo olona 7 ireo no ny aiai ho fitrangana coronavirus araka lora olona roa ny voalaza fatratra ny valana retina io ka nandraisana fepetra ireto olona anarivo ireto izay tsy mahazo mivoaka ao anatin'ity sambo lehibe ity efa misy ny fitaliana atao amin'ireo sinompivady ahina mafy ho voany ity virus ity any la Frantsa kosa dia natsahatra ihany koa ny sidina avy any Chine makao la Frantsa fa napahan-kevitra eo izay noraisina nanomboka androany hariva izay namarana ny vaovao tamin'ity alina ity tombo-kilasy tongovavy isorana feno ianao tany tokantrano ny anaraka ny vaovaon'ny MBS ary manasanao hatrany izahay toetra amin'ity fahita lavitra maminao ity mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko